Faly miaraba antsika rehetra tratrizao fotoana anio izao indray izay anarahantsika ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra. Koa manasa anao mba anaraka izao fandarana izao hatramin'ny farany. Mialohan'ny andiniantsika ny tenin'Andriamanitra nefa dia manasa anao mba hiaraka hivavaka isika. Rainay izay any an-danitra, misaotra anao zahay noho ny nanomezanao indray anay ity fotoana ity mba azahoanay mianatra ny teninao. Ka io Tompo izao fotoana izao mba azahoanay tombontsoa sy fitahiana ho anay, ary voninahitry ny anaranao ihany koa. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana mivavaka. Amen. Araka ny efa hitantsika tamin'ny andro teo aloha dia Jesosy Kristy ilay mpamonjy dia tonga hamonjy antsika, hanafaka antsika amin'ny fahotana. Ary tsy vitany hoe hanafaka antsika amin'ny fahotana fa ny tafiny maha-olombelona izy, ary tsy maintsy noreseny amin'ny maha-olombelona avokoa ny fankapanahy rehetra mba azahoany manavotra antsika olombelona, mba azahoany mamonjy antsika amin'izay. Ary tsy maintsy nitafy ny maha-olombelona azy izy mba azahoany mamonjy antsika olombelona. Izay no mahatonga ny soratra masina milaza manao hoe zanakalahy tokan'Andriamanitra ka izay mino azy no ahazo fiainana mandrakizay. Tokana izy amin'ny maha Andriamanitra sy olombelona mitambatra azy. Ankehitriny dia ho jerentsika indray hoe inona no mbola nataon'i Jesosy Kristy ho antsika, na dia efa nanome ny fiainany ho antsika azy izy. Maty ho antsika Jesosy Kristy. Araka ny ambaran'ny soratra masina teo amin'ny ireo tantara hatramin'ny nisian'ny olombelona, rehefa nanota isika mba azahoana famelan-keloka dia tsy maintsy misy raha latsaka. Izao no voasoratra ao amin'ny Hebreo 7 ny andininy 2:20. Hebreo 7 ka ny andininy 2:20. Ary saika diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàna. Fa raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Koa satria isika mpanota, satria isika efa nanota mba azahoan'i Kristy mamonjy antsika, dia tsy maintsy nandatsaka ny rany izy ary nanaiky izany irak'Andriamanitra izany. Izao no voasoratra ao amin'ny Jaona 1:2. Jaona 1, epistily Jaona 1:2 ka ny andininy 2. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo izany teny izany. Ary izy no avitra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany, fa noho ny an'izao tontolo izao. Izy no avitra noho ny fahotantsika, tsy ny antsika ihany, fa ny an'izao tontolo izao. Izany hoe Kristy zany dia avitra. Izany hoe tsy hoe avitra eto dia hoe voavonjy, fa ilay avitra tiany ho teneniny eto dia avitra noho ny fahotana, izany hoe ny solo vaika, ny vokatry ny fahotantsika mba azahoantsika famonjena, mba azahoantsika fiainana. Ka izay no nataon'i Jesosy Kristy, tsy maintsy nanolotra ny ainy indray izany izy mba hisolo vaika ny vokatry ny fahotantsika. Ny Matthieu 2:20 Matthieu 2:20 ka ny andininy 2:20 dia mivaky toy izao. Matthieu 2:20 ny andininy 2:20. Fa tahaka izany ny zanak'olona tsy tonga mba ho topoina, fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra hisolo ny maro. Hamonjy, hisolo, tsy maintsy nanolotra ny ainy indray zany Jesosy Kristy mba ho avitra hisolo antsika,
mba azahoantsika fiainana dia ny ainy no natolony mba hisolo vaika ny vokatry ny fahotantsika. Ao amin'ny Jaona voalohany, toko 4:10. Jaona voalohany, toko 4:10. Izao no fitiavana, tsy ny nitiavantsika an'Andriamanitra, fa ny nitiavany atsika, ka ny rahany ny zanany ho avitra noho ny fahotantsika. Tiantsika Andriamanitra, ka ny rahany Jesosy Kristy ho avitra hisolo vaika ny vokatry ny fahotantsika. Ka isika ny tokony ho faty noho ny fahotana izay nataontsika, dia Jesosy Kristy no nanolotra ny ainy mba ho voavonjy tsy hiaran'izany fahafatesana izany isika. Porofon'izany, rehefa tokony ho elohina ilay jiolahy raindahany Barabasy, rehefa tokony ho elohina ho faty teo amin'ny hazo fijaliana zany jiolahy raindahany izany, dia Jesosy Kristy no nisolo azy ary afaka izy. Naneho zany fa maty ho an'izao tontolo zao Jesosy Kristy. Hitantsika zany ao amin'ny Mateo toko 7:20 fa tsy ovaka itsika. Ny zavatra nahagaga dia izao, rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy, rehefa nohomboina ka nisolo ny vokatry ny fahotantsika, nisolo ny fahotantsika teo amin'ny hazo fijaliana, tamin'izay fotoan'izay indrindra dia trietra rovotra hatrany ambony ka hatrany ambany ny lamba tao amin'ny trano fanaovana fisoronana fangatahana famelan-keloka tao amin'ny tempolo. Zao no voasoratra ao amin'ny Marka toko 5:15. Marka toko 5:15. Ary ny efitra lamba tao amin'ny tempolo dia tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany. Araka izany voalaza zany, nanomboka hatreo zany hatramin'ny hahafatesan'i Jesosy Kristy, dia tsy nanao fanatitra biby alasadra intsony mba ahazahoana famelan-keloka isika, fa ny rany Jesosy Kristy ilay teo amin'ny hazo fijaliana no nisolo, no avitra noho ny fahotantsika, ka tritra hatrany ambony ka hatrany ambany ilay toerana fanaovana fanompoam-pivavahana, fangatahana, famelana, fanaovana fisoronana tamin'izany fotoana izany. Ny fahafatesan'i Jesosy Kristy zany dia avitra noho ny fahotantsika, nisolo vaika ny vokatry ny fahotantsika. Ry havana malala, maty Jesosy Kristy, fa saingy izao mila manaiky, mila mino ary mila mandray izany famonjenantolony atsika izany. Misy tantara zay voambaran'ny soratra masina. Nisy jiolahy anankiroa zay nohomboina niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Ireo jiolahy anankiroa reo dia maneho atsika olombelona eto an-tany. Maneho ny olombelona eto an-tany. Dia tsy iza fa ny olombelona rehetra. Ny voalohany dia ilay nandà nanome tsiny ny nanoloran'i Kristy ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana. Ary tsy nanisy ny lanjany, tsy nanome lanja izany fahafatesan'i Jesosy Kristy izany, fa nanome tsiny azy indray aza. Fa ilay faharoa kosa dia niaiky ny fahadisoany ary nanambara sy nitalao tamin'i Jesosy Kristy izy fa mila ny famonjen'i Jesosy Kristy. Andeha mba havaka itsika izay voarakotra ao amin'ny Lioka toko 7:1 ka hatramin'ny 7:20. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Lioka toko 7:20 ka ny 1:20 ka hatramin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa namaly kosa ilay anankiray
sady nananatra namany ka nanao hoe moa ianao koa tsy mba matahotra an'Andriamanitra na dia izao samy voaheloka izao aza. Ary marina ny anamelohany antsika satria nandray ny valiny nataontsika isika. Fa ity lehilahy ity kosa tsy mbola nanao zavatra tsy mety na dia kely akory aza. Ary hoy izy, Jesosy eo, tsarovy aho rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina tokoa anio, eo namiko any am-paradisa. Ry havana, nahafatesan'i Jesosy Kristy dia avitra noho ny fahotany zao tontolo zao. Isolo vaika ny fahotany zao tontolo zao. Zany hoe isika taranak'olombelona rehetra. Na dia zany aza nefa, misy ireo izay mandray tahaka an'ity jiolahy anankiray ity, misy kosa ireo izay tsy nandray izany famonjena tolotr'i Jesosy Kristy. Araka ny tantara moa, izay tsy voalaza amin'ny soratra masina, fa tantara hafa ivelan'ny Baiboly, izay nosoratan'ny mpanoratra hafa, dia ity jiolahy nangataka famelana tamin'i Jesosy Kristy ity, dia efa mpianany, efa nanara-dia azy ihany taloha, fa niemotra ary noho ny amin'izao fiainany izao, dia izy tratra sy voaombo eo amin'ny hazo fijaliana io. Ary rehefa nahita ny toe-javatra rehetra izay niseho teo amin'ny namatsiana ny Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izy, dia nitamberina tao an-tsainy ireo izay nanolorany tena tamin'izany fotoana izany. Ary dia nibebaka indray izy ka nahazo famelan-keloka, ary indrindra ilay teny fikasana, ilay teny fampanantenana nataon'i Jesosy Kristy fa iona aminy any am-paradisa izany jiolahy izany. Izaho sy ianao koa dia mpanota, ary no niamitro sy ny aminao namatsiany sy nanolorany Jesosy Kristy niainy teo amin'ny hazo fijaliana, mba hisolo ny fahotako sy ny fahotanao. Koa raha manaiky izany tahaka ny natao amin'ity jiolahy ity, na manahoana mety ho fadisonao, dia azonao atao ny azo ny famelan-keloka. Zao ny voasoratra ao amin'ny Ohabolana toko 7:20, Ohabolana 7:20 ka ny andininy 7:20. Ohabolana 7:20 ary ny andininy 7:20, izay manome fampanantenana fa na iza no mahatsapa sy miaiky ny fahadisoany ka mahafoy izany, dia hazo famindram-po amin'ny Kristy, satria izany no antony nanoloran'i Kristy niainy teo amin'ny hazo fijaliana. Ohabolana 7:20 ny andininy 7:20, izay manafina ny fahotany tsy ambininy, fa izay mitsotra ka mahafoy azy no azo famindram-po. Ry mpiaino havana, miandry ho tahaka an'ilay jiolahy teo amin'ny hazo fijaliana ve isika, vao ahatsiaro hanolo tena ho an'i Jesosy Kristy? Miandry efa ho faty ve isika, vao hanolo tena ho an'i Jesosy Kristy tahaka an'ity jiolahy ity? Mo sanatria ve isika dia hanao tahaka an'ilay jiolahy voalohany ka handa ny famonjena ary hanao tsinotsinona izay antony nahafatesan'i Jesosy Kristy akory aza? Miantso anao ny Tompo. Fa raha miaiky ary mahatsapa ny fahadisoanao ianao ka mahafoy izany, dia azo famindram-po sy famelan-keloka noho ny nahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, satria izany ny antony nanomezany ray azy tena nolotra niainy mba ho avitra noho ny fahotako sy ny fahotanao. Mety miainao anaty fahotana ianao ankehitriny, na mety niainana izany tamin'ny lasa, fa azonao atao tsara ny manatona ny mpamonjy miaiky izany fahadisoana izany mba azo famelan-keloka, satria izany indrindra no nahatongavany ho ahy sy ho anao. Ny Tompo ane hampahery anao ka mba hahatonga anao hanantona azy isan'andro,
ka tsy hanatsiny eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitra, misaotra anao zahay, nomenao izany fitiavana lehibe izany, dia nanoloranao ny zanakao dia Kristy mba hamonjy hisolo ny vokatry ny fahotanay dia ny fahafatesana, ary nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana izy mba hisolo anay ahafahana mamonjy anay amin'izany. Ankehitriny amin'ny maha olombelona anay dia mandova fahotana ary miaina ao anaty fahotana izahay, mangataka anao hamela ny elokay rehetra tamin'ny lasa, ary amin'izao sisa izao dia hampio zahay mba hiaiky ny fahadosoanay ary hafoy izay tsy mety rehetra mba hahazo famelan-keloka aminao ary mba handeha ho amin'ny fiainam-baovao. Ka na inona fiainanay taloha, hovay zahay mba hanana ny fiainan'i Kristy, mba ho olom-baovao, satria izay olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao. Mitahiny ny mpiaino anay sy ny mpanaraka ity fandaharana ity, ary aoka ho anao rery ihany ny voninahitra sy ny dera sy ny laza, ary ho anay rehetra ny fiadananao, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ary ny famonjena avy aminao. Misaotra raha eo. Amen. Dia izay indray no natolotra tamin'ity androany ity, mametraka ny mandram-piao na mandram-pitafo raha mbola sitrapon'Andriamanitra ny aonantsika, dia amin'ny manaraka indray ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika rehetra. Velomany tompoko.